namana fandray no entintsika ambavaka amin'ity androany ity a, zay mbola any tany lavitra na any Tilambato ihany a, de tsy izay zany fa i Marie Clorsia. Mangatabavaka izy amin'ity androany ity zay ilaitsika ny mifampitondra-bavaka amin'izany namantsika zany a, satria tsy salama izy any amin'izany tany lavitra zany a, lavitra fianakaviana, lavitra ray aman-dreny ka mila entina-bavaka hono izy a amin'izany ka hoentintsika ambavaka izy amin'ity androany ity a, mba hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny lafin'ny fahasalamany ka hiverina amin'ny laony indray zany hery sy tanjaka ary fahasalamany izany. Ary asaiko ianao amin'ity anio ity hiaraka iombam-bavaka amiko, andao hiaraka hanondrika alohantsika sika hivavaka ho an'izany namantsika izany. Tompo Andriamanitra ô, Rainay Masina tsara indray an-danitra, ilay mahefa ny zavatra rehetra, Tompon'ny Tompo. Miatoraka eo tongotray, eo tongotrao izahay satria ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra ao anatin'ny toe-javatra sarotra. Koa ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny namanay izay tsy salama izahay any tany lavitra any. Hidiro an-tsehatra Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao dia ilay tananao mpanasitrana mihitsy no irinay kasika aloharan'aretina, hanala an'izany rofo sy aretina izany ka amerina amin'ny laony ny toe-batany iray ho salama sy tomady. Ary aza vela irorosaina izy manoloana an'izany satria lavitra fianakaviana, lavitra ray aman-dreny. Koa irao Andriamanitra ny fananao masina amin'izao fotoana izao, hamangy azy atsapany fa tsy ho irery izy fa manana anao. Ary miarah aminy mandrakariva Andriamanitra satria irery izy any an-tany lavitra any mahatsiaro an'izany. Koa mifandrinay Andriamanitra dia hanohana azy amin'ny lafim-piainana manontolo ianao fa tsy amin'ny aretina ihany, ka ny fandrinay dia amin'izao ora hanonana tonom-bavaka ho azy izao mihitsy no hitondra fahasalamana hery sy tanjaka ho azy ianao. Ireo fanafody rehetra efa nampiasaina, ny dokotera, ny mpitsabo, dia amboary ireny toe-javatra rehetra ireny Andriamanitra hitondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anazy. Dia ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana etỳ tany lavitra ihany koa aza vela hitebiteby fa ianao mihitsy no irinay hampahery azy ireo, ahafahany manohana azy ihany koa ambavaka sy amin'ny lafin'ny fanampiana rehetra. Dia izany Tompo no faniriana ary angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.